Ravana vampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva zay ry tompo Iray izay ny an-danitra satria afaka mihaona sy miresaka aminao indray amin'izao andro vaovao izao, ary misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana amin'ny atsitoriany ny fiainanay rehetra. De makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Samuela voalohany toko 7 indray ravana no zaraina amintsika amin'ity anio ity. Mbola mibanjina hatrany isika ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Ny tantara eto amin'ny Samuela voalohany toko 7 eto zany dia efa tafiditra ao amin'ny tany Kanana ny voakan'Andriamanitra, fa saingy izao mbola tsy nanana mpanjaka. Eo amin'ny toko 9 aorian'ity toko 7 ity no mangataka mpanjaka ny vahoakan'Andriamanitra izany. Dia rehefa tafapetraka tsara ao amin'ny tany nampanantenen'Andriamanitra azy ny vahoakany, dia manomboka indray koa zany eto amin'ity toko 7 ity eo amin'ny andinin'ny 2 no manomboka ny tenin'ny Samuel izay ampitainy amin'ireto taranak'Israely ireto hoe tonga eto amin'ny tany nampanantenen'Andriamanitra, efa tafatoetra dia sao ary no afatry ny tompo. Vakitsika ary ny Samuela voalohany toko 7 ny andininy 13 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra: raha miverina amin'ny Jehovah ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriaman-kafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo ho an'i Jehovah. Aroka izy ihany no topoinareo, dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Amen. Hitantsika ato anatin'izany fa ohatra hoe eto manomboka ny asa fanompo ny Samuela ary mitondra ny teny izay nampitonain'Andriamanitra azy izy. Ny mampiavaka an'ity Samuela voalohany toko 7:13 ity raha ny resaka fibebahana dia ambarany eto zany ny amin'ny miverena an' Jehovah amin'ny fo manontolo. Zay zany no voalohany eto, dia atorony le atao amin'izany hoe miverina amin'ny Jehovah amin'ny fo manontolo zany. Mahafinaritra ny afatr'Andriamanitra satria manoro antsika zany izy ny amin'ny tokony ataontsika izay mpanompony ka akasitrahan'Andriamanitra ary andraisantsika fitahiana sy fahasoavana zany. Ny miverina amin'ny Jehovah araka ny teto dia voalohany manary hiala eo aminy ny andriaman-kafa rehetra. De rehefa vakitsika ny andininy 4 dia tany saina eto zany hoe Bala sy Astarta. Io dia andriamanitry ny Kananita tompon-tany ary dia andriamanitry ny fahavokarana, indrindra ny Astarta zany dia velony hoe vadin'ny andriamanitra Bala, dia andriamanitry ny fahavokarana izany. Ka ny fiverenana amin'Andriamanitra dia manala an'izany sampo zany alavitra, alana mihitsy sampy, ary raha iainana zany zay dia mbola manamafy koa ny amin'ny hoe tsy manompo andriaman-kafa. Zay zany le izy, tsy manaraka an'izany fampotsampin'ny tompo-tanàna teo izany. De faharoa, manomana ny fo ho an'i Jehovah. Jereo nge le hoe fiverenan'i Jehovah amin'ny fo manontolo hoe tena ao fo zany no iasan'Andriamanitra, ary eo amin'ny fontsika koa raha manaiky tsika no mampiomana ny fo ho an'i Jehovah. De manaraka fahatelo dia izy ihany no tompony. Jereo ary ny fiverenana amin'ny Jehovah amin'ny fo manontolo, endriky ny fibebahana dia miala amin'ny fampotsampy, manary an'ireo izay nitehiriziny andriaman-kafa sampo samihafa ny topoiny. Faharoa, manomana ny fo ho an'i Jehovah, ary fahatelo manompo azy irery ihany. Tena mbola toetra amintsika zany mitoetra amintsika amin'izao vanim-potoana izao, satria betsaka ny sampy atsangan'ny olona ataony mitovy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra zany, ary tafiditra ao anatin'izany na ny fotoana tokony hanompoan'Andriamanitra aza dia lasa anaovana ny tahaka an'izay. Ka amin'ny androntsika izao koa zany tena mbola mety efa amintsika zany hoe ario daholo ny endriky ny fampotsampy, zany hoe izay topontsika mitovy amin'Andriamanitra, ka andaniantsika vola, andaniantsika fotoana, ary hitokiana
sy antenaina am'izao fiainana zao. Dinona vokany ary rehefa mijerina am' Jehova amin'ny fo manontolo dio izy hoe dia hamonjy amin'ny tanan'ny Filistina izy, mamonjy amin'ny fahavalo zany Andriamanitra. Koa dia aty amintsika hatrany ny fanapahan-kevitra ary avako satria Andriamanitra efa manoro antsika ny lalana mazava zany araka izany, ary dia ho raisiny an-tanana ny fiainantsika iray manontolo tsisy atahorana ary tanteraka hatrany ao am' Jesosy Kristy zany tiany foana ny mampatsiahy hoe zany endriky ny asian'Andriamanitra miverina amin'izany antsika dia Jesosy Kristy mihitsy koa no mandray an-tanana amin'ny fiainantsika. Tsaroana ny Jaona 10 am'izany izay izy no mpiandry tsara mandray an-tanana ny fiainantsika iray manontolo mialo antsika amin'ny fahavalo tahaka an'ireto Filistina reto tamin'ny andro nivoaka an'Andriamanitra. Koa averina ary avako zany afatry ny tompo zany Samuela 1:7-9 aroy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra. Raha averina am' Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo dia aroy hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, ka ampimano ny fonareo an Jehova, aroka izy ihany no tompoinareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Amen. Vavaka isika de misaotra anao hatrany zay Tompo fa fitiavanao no andronao lalana anay ny am'izay atao am'izao fiainana izao. Koa dia ianao no mandinika mahalala ny miafina rehetra amin'ny fiainanay de ny vo sy ny fo zany. Koa engany mba ho ampianao amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ay anapa-kevitra ka tsy hanaraka ny endrika fampotsampy rehetra indrindra fampotsampy moderna am'izao andro zao, ary anomana amin'ny fonay tompo mba hidiranao sy hanjakanao anaovana ny sitraponao Jesosy Kristy, ary indrindra ihany koa ianao rery Andriamanitra zanaka ary fanahy masina no tomponay. De aminareo naovanay an'izany vavaka zany amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.